Mandray anjara mavitrika ao anatin'ilay hetsika Salon de l'industrie de Madagascar ny Orange Madagascar izay orinasa mpifandraisan-davitra manana maizy azy eto amin'ny firenena hanome fahafaham-po tanteraka ireo olona tonga hitsidika eo anivon'ny tranoevan'izy ireo ny tompon'andraikitra eo anivon'izay Orange Madagascar izay ary nanamafy ihany koa fa maro ny tolotra omena ny mpanjifa. Lovaramanatsona mitondra ny akon'izay eo amin'ny sariny Kristiana Kotramanga. Mandray anjara mavitrika amin'ilay hetsika Salon de l'industrie de Madagascar na SIM etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina etsy Mahamasina ilay mpandraharaha Orange Madagascar. Amin'ity andiany voalohany amin'ny SIM ity tokoa dia nilaza ity mpandraharaha misahana ny fifandraisan-davitra sy ny internet ity fa omena ny anjarany avokoa ny orinasa sy ny indostria malagasy eny hatramin'ireo mpitsidika ny hetsika amin'ny alalan'ireo tolotra maro samihafa natokana ho azy ireo. Misy vokatra maromaro tolotra Orange Madagascar, tolotra maromaro raha ny tena marina. Anisan'izany ary anisan'ny tena lehibe ny ataontsika hoe flite live Orange Madagascar ity. Inona moa izy io raha tsotra ihany. Fomba iray io ho an'ny indrindra ho an'ireo ataontsika hoe orinasa misahana ny fitaterana ihany koa ireo orinasa izay mikirakira manana ataontsika hoe parc automobile maromaro. Izany hoe fomba iray ahafahan'ny orinasa mamantatra anatin'ny fotoana fohy eo ihany moa izany raha ny tena marina ataontsika amin'ny teny frantsay hoe en temps réel toerana misy ny tomobilany. Eny an-tanany misy ataontsika hoe amin'ny alalan'ny boîtier kely anankiray izay natao amin'ny telefona ary dia efa fantatra hoe mora tenenanao, mora jerenao ny telefonanao dia fantatra hoe iza misy ilay tomobile izay tianao jerena. Izany hoe amin'ny tomobile tsirairay miparika-anao zany dia efa misy boîtier miraikitra ao, misy puce mipetraka amin'ny fiara ahafahanao manaraka anazy aiza ny alehany, aiza misy anazy. Ataontsika hoe ho an'ny orinasa izay mikirakira ny manana parc automobile maromaro sy ho an'ny orinasa misahana ny resaka fitaterana dia tombotsoa lehibe io ahafahana indrindra mijery hoe aiza misy tomobile misy ny fiarana rehetra zany. Nanamarika ihany koa ny Orange Madagascar fa isy ny fanentanana maro samihafa ho an'ireo rehetra mandalo eo amin'ny trano efa tazominy. Isan'izany ny fihenam-bidy eo amin'ireo finday manomboka raha-pitso. Eo ihany koa ny lalao quiz izay mety ahazona fanomezana maro samihafa.